Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana fa 7 tsika androany andao resantsika manokana amin'ny tiany hoahitany amin'ny hoe fisarahan-toerana eo amin'ny mpivady inona ny taridalana meny tenin'Andriamanitra antsika makasika ny amin'izay hoe fisarahan-toerana eo amin'ny mpivady izay azontsika kristiana atao ve ny misara toerana na io ela na io matetika inona ary izay taridalana azontsika raisina ato amin'ny baiboly. Marobe ireo fantanina izay manitikitika antsika, marobe ireo olana izay efa nifampiresantsika teto amin'ny pazy any amin'ny afatra miafina mahakasika ny amin'ny ity hoe fisarahan-toerana misy eo amin'ny mpivady ity matetika dia tojolana ny tokantrano izay misy na miainana izany fisarahan-toerana eo anivon'ny mpivady izany. Marina tokoa fa matetika izy ity dia tsy dia tena hoe olana no créena loatra na hoe zavatra no safidina loatra fandraindray dia olana ara-pitadiavana rehefa tsy netinety natao teo amin'ny asa fivelomana dia voatery tsy maintsy nandeha nitady lalana dao tsika andeha ho any France, ho any États-Unis, ho any Canada, ho any Allemagne sy ny sisa. Natao ny taratasy fangatana, lasa ny anankiray tafajanona manombika eo dia mipotra amin'izay ny karazana olana maro isan-karazany. Sasany indray dia ny hoe manao vary mandeha ny vadiko, ny sasany camionneur, ny sasany hoe mpanao asa vaventy, mpanao lalana sy mpanao trano reny. Samy eto Madagasikara ihany kanefa ao anatin'ny herintaona dia indroa 12 no mifankahita ny sasany, indray andro monja ny sasany, 2 andro monja ao anatin'ny herintaona no mba mifankahita. Rehefa avy eo teraka ny olana zay vao gaga sy mipepipepo hoe fa nahoana tahaka an'izao, inona sy ny sisa, inona ny sitrapon'Andriamanitra marina ary makasika ny amin'ity resaka ity. Trop tard indraindray izay antsika vao manontany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sasany indray dia olana somary mampalahelo kanefa dia misy koa iainany sasatsasany amintsika. Ny anankiray mahazaka toetany mafana, ny anankiray tsy mahazaka toetany mafana, zany hoe tsy maintsy any amin'ny toetany mangatsika. Vokatra izay zavatra dia lasa misara toerana izy roa. Betabe hoy ao ny olana izay ateraka izany zavatra izany afandelo ho jerevantsika izay ambarany tenin'Andriamanitra azy mahakasika ny amin'ny hoe fisarahan-toerana misy eo amin'ny mpivady. Tahaka izao ny taridalana omeny ny baiboly antsika ao amin'ny Korintana 2:7-5. Aza misara-pandrina ianareo ratsy amin'izay andro sasany fanekenareo andro ivavahana, nefa mbola iraisanareo fandrina indray mba tsy hakany Satana fanahy ianareo noho ny tsy faretanareo. Zay zany ny taridalana na tenin'Andriamanitra manambara amintsika ny amin'izay hoe fisarahan-toerana misy eo amin'ny mpivady izay. Aza misara-pandrina ianareo ozy izy Paoly apôstôly eto. Aza misara-pandrina. Inona ny dikan'izany? Aza misara toerana zany raha holazaina tsotra. Marina tokoa fa noho ny antony ara-pitadiavana ozy isika dia voatery tsy maintsy ny sara toerana ny sasany izay olana nefa matetika teraka ireny rehefa mifampiresaka eto ihany tsika dia mahita an'ireny karazana olana maro isan-karazany ireny amin'ny hoe tamin'ny voalohany dia nandeha tsara tokoa ny fiainanay le vadiko any Allemagne, le vadiko any Russie, le vadiko any États-Unis. Tamin'ny voalohany dia mandefa vola ara-dalàna dia nilamindamina teny any 3 taona efa taona nefa an'izao dia nanomboka miena ny fifandraisanay, nanomboka ratsy ny teny ataony amiko ary dia efa tena tapaka tanteraka mihitsy ary zany maro be ny tokantrano rava noho ny amin'ity fisarahan-toerana na ela na matetika misy eo anivon'ny mpivady ity. Ny sasany ilay araka nambarako teo hoe mandeha manao vary mandeha any Moramanga, mandeha any Manjakandriana, mandeha tonga any Dego, tonga any Toliary sy ny sisa dia 2 andro monja no mba tonga no mba hita eo anivon'ny tokantrano. Atao fahazarany zany dia mitoheny foana ny fiafarany matetika dia io ambarany Paoly apôstôly eto ihany noho ny tsy faharetana dia tonga latsaka anatina fakapana. Inona moa zany fakapana ny amin'inona ny amin'ny fijangana ary dia maro be ny tokantrano rava amin'ity resaka fisarahan-toerana misy eo amin'ny mpivady ity. Izay hitariana an'izay amin'ity anio ity tsy fahotana akory ny hoe mpivady misara toerana. Zany mantsy raha toizantsika ny vaky teny eto dia
zay nambaran'ny apôstôly atao amin'ny Korintana 1:7-9 fandeferana ny hoe fanaonaovako izany fa tsy mandidy aho, tsy mandidy velively atsika koa no ten'Andriamanitra hoe de tena tsy maintsy miray fandriana foana zany ny mpivadina hoe tsy mahazo misara toerana mihitsy, tsy mandidy ny ten'Andriamanitra fa kosa manambara fotsiny izy hoe ratsy ho an'ny fanambadiana na ho an'ny tokantrano ny fisarahan-toerana matetika na ela fa mitarika anareo mivady reo andeha hijangajanga ary de maro be tsy ame ohatra amintsika amin'izany eto ako fa maro be na zay zavatra efa hita masoko zay zavatra resahantsika eto zavatra mbaranareo amiketo ny amin'izany hoe izao ny zavatra nisy nandeha le vadiko de zao de nanambady olona hafa mihitsy izy de rehefa jerena le fototry le olana de inona vokatry izay fisarahan-toerana maharitra na ela izay rehefa misara toerana mpivady tsy de mahagaga zany ndraindray de miatsika tsiny foana ny devoly avy amin'ny devoly mihitsy ty tena ny devoly mihitsy tena misy devoly le vadiko tena mila délivrena sisa inona le olana sara toerana navelanao nandeha ara-dalàna nefa eka zao ny fitiavana hoy aho fa naveriko foana teto de azo avy amin'ny fifampikasoana tsy teraka ny fitiavana rehefa tsy mifampikasoka ny olona tsy teraka ny fitiavana rehefa tsy mifandray sy mifanerasera ny olona kazagaga raha toka misara toerana de rava ho azy ilay fitiavana satria nahoana nareo tsy mifampikasokako tsy mifankahita tsy mifandray karaha sendra misy ny fijangajangana izay teraka eo aminareo mivady de aza manome avy hatrany atsiny any devoly fa satria amin'ny lafondray misy an'izay safidy nataonareo tao anatin'ilay izy izay zavatra tiana hisariana ny saintsika de tsotra ihany raha mbola aza atao tompoko ny tsy misara toerana de tena ialao lavitra raha mamakitsika any amin'ny Genesis 3:7 ary Abrahama de niakatra niala tany Egipta de isy ny vady mba mifanana andretra zany zavatra tokony ataontsika any amin'izay toerana lian'ilay vaditsika naiza tokony hiaraka ny mpivady zay tiana hitsariana ny saintsika de raha ohatra hoe misy zay tena hoe tsy maintsy isara-toerana de fantaro tsara hoe andeha ho an'ny France izy de fantaro tsara rovina ianao ny iverina rovina no afaka andeha ho any aminao any afaka 3 mois avy afaka 6 mois avy fa rehefa tsy fantatrareo mazava le izy hoe afaka tahaka an'izao ianao no mandeha makany de aza midy tompoko lay fanambadiana aza midy amin'izany lava angambizay de metraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika ako ho amin'ny video manaraka indray samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.